Shalom, 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 shalom miarahaba antsika rehetrarehetra, shavua tov. Dia nohy moa zany tsika ny fianarana. Miezatra Hashem, Baruch Hashem, manana mbola manana hery ianarana. Ataontsika an'izay angambany izy hoe misy an'izay finiavana ny fianaran'ny lalàna ao anatin'ny Torah izay dia ny fizarana azy no zava-dehibe ho an'izay liana, ho an'izay te hianatra, ho an'izay te hiakatra foana amin'ny fomba fanompoana sy fanatanterahana ny sitrapon'i Hashem dia ny cours moa zany dia ho atao foana ho zarainy ho an'ny be sy ny maro. Aloha ny tonga dia tohizana zany ilay izy satria isika nijanona tamin'ny halacha zainy na lalàna fahafito. Bezaka Hashem dia ho an'izay tsy nahita ny vidéo roa zay no efa natao, afaka mijery an'izay amin'ny YouTube ho an'izay ireo olona liana na hoe mbola tsy nahita an'ilay cours fa tsika zany izao hanohy an'ilay izy dia efa eto amin'ny lalàna fahafito. Bezaka Hashem ataontsika haingaikaingana angambany izy am'izay afaka mandroso amin'ny parasha satria misy zava-dehibe azo jerena ato dia zay koa angambany izy hoe manasa antsika afaka alefako ny site internet ahitana an'ireto lalàna reto ho an'izay olona tena hoe te haka fotoana hiditra lalina kokoa ary hiditra amin'ny hatsipiriany. Antsika zany izao hanao an'ilay fandikana azy fotsiny aloha am'izay mba afaka mandroso amin'ny halacha lalàna hafa indray. Bezaka Hashem. Dia tonga dia tohizana zany. Dia halacha zainy araky ny mahazatra moa zany dia tonga dia tsy hoe tonga dia fa adika aloha vakiana aloha izy amin'ny teny hébreu dia avy eo vao adika amin'ny teny malagasy. Bezaka Hashem. Dia hoy izy Be'ezata Dishmaya. Halacha zany ity benisray mikasika ny kidosy foana antsika izao sy ny fandaharana mikasika ny ireo sakafo amin'ny shabata. Dia אף על פי שאמרו אין קידוש אלא במקום סעודה, מכל מקום אם אכל כזית פת או כזית מיני מזונות או ששותה רביעית יין מלבד כוס הקידוש יוצא ידי חובה קידוש כאן. Ozy izy zany, marina ozy izy fa na dia efa niresantsika tao amin'ny lalàna teo ambony fa ny kidosy ozy izy dia tokony atao amin'ny toerana isakafoanana fa ny azo atao zany efa hitantsika koa izay tamin'ny halacha teo ambony fa naveriny fotsiny ilay base, ilay fototra n'ilay halacha hoe azo atao ny manao kidosy amin'ny toerana anankiray isakafoanana raha ohatra ka nihinana kazahita amin'ny mofo, inona dikan'izay kazahita izay tahaka ny alehiben'ny oliva ozy izy. Ny alehiben'ilay mofo hohanina ao amin'ny toerana io izay fotsiny dia efa na koa mihinana mitovy amin'izay alehibe izay foana fa maisonnaute indray karazana gâteau paty gâteau zany ataontsika hoe gâteau ohatran'izay na koa hoe misotro revi'it ray apafito ny quantité ny divay izay nanaovana ny kidosy dia amin'izay fotoana izay izy tahaka ny nanatanteraka ny kidosy ilay olona ary tsy voatery intsony izy zany mamerina ny bénédiction ny kidosy sy ny boreperi gefen ilay bénédiction amin'ny divay any amin'ny toerana izay isakafoanana. ויכל לאכול אחר כך במקום אחר בלא קידוש. זה נתנצית תיאור. מיהו שאר פירות ומשכין לא מהנה אבל גב יש אמר דסגה בשתיים כוס הקידוש בשתיית כוס הקידוש בעצמו אם ישתה ממנו רביעית מכל מקום אין לסמוך על סברה זו זו אלא לעת הצורך. misy fanazavana kely anankiray reto teneniny teo vetivety fotsiny zavaty somary tsy ok zay mantsy ny feo fa Baruch Hashem
دي أفالقava دي إيش أما دي سجى بيشتيت كوسة كيدوش بعتصمو إم يشتي ممنو ريبيت دي ميسانة na de marina izy misy posikina na ireo mpandidy lalàna milaza fa raha ohatra ka hoe misotro izy ny lalàna tapahana zao zany hoe misotro an'le divay ao anatin'ny kaosy ao anatin'le vera fisotroana divay izy iny ao izy rehefa sotroiny dia misotro izy raha iapafitony mikony comme en lismor al savarazo et là le ed ha rote zay zavatra zay izy rehefa mikasika an'le sotro zany ka nisotro izy raha iapafitony divay tokony atao zay izy rehefa tena hoe voatery ny manao an'ilay izy fa tsy dia tsara zany manao an'ilay izy ohatran'ny hoe anao fantatra hoe anao an'ilay zavatra zay satria possible azo atao ny manao an'izay fa tokony rehefa tena ilaina satria misy zavatra voatery manao an'ilay izy dia zay vao tanterahana zay. Kegon kosshell mi'a en samkatana le hish iskoto upata upo irno ببغداد يخونين اليون أمن ها من حاج بشوت شي ها مها شي ها مهل مباريخ الكوس أميلا وشوته شوتا ممنو ريدئت عفل بيشي أمديم شام كما كتنيم en nutnim lekatanash lishtot alken צריך שהמוהל יתכוון לצד בזה ידי חובת קידוש וישתה רביעית שלמה. Amin'izay fotoana zay zany izy inona hozy izy ny hoe zava-mitranga na vanim-potoana anankiray afaka anaovana an'izay zavatra zay dia le hoe zay vao ho ampiasaina le hoe misotro divay kely ray ampafitony dia amin'izay fotoana zay no afaka manatanteraka an'ilay mitzva anaovana kidosy na dia tsy sakafo amin'ny toerana zay hozy izy ny zavatra atao rehefa misy ny antsoina hoe mohel zay ilay anaran'ilay olona anatanteraka ny brit mila na ny fora ny famorahana dia amin'izay fotoana zay zany le misy kidosy masina atao amin'iny rehefa misy an'ilay brit mila misy bénédiction mila tenenina amin'ny divay amin'izay fotoana zay izy rehefa misotro ray ampafitony le mohel le mpanao an'ilay famorahana dia mila manana kavana izy manafaka iotse manafaka ho an'ireo zay mitoetra na manatrika an'ilay vanim-potoanany brit mila dia amin'izay fotoana zay zany azony atao tsara ilay izy ary io ihany raha ohatra zany tena azontsika le lalaka tokony io ihany zay vao manao an'izay kavana zay fa ankoatran'izay tokony miezaka ny efa manao kidosy dia amin'ny toerana isakafoanana ezatashiny alaka het na lalàna fahavalo io shema kidosy mishkeno yatsa yede khova كيفانا دي حق شمئة هو شمئة بمقام سودته راك صريخ شي يتخذن ها مكدش لأوتسي أو يدي خوباتو على خفا فالزن تينو تنزوي راوتا وزيزيا ناهينو عن لي كيدوش نولا كريم ايوا متويرن دي عفاك أمني le mitzva ny kidosy dikan'izay voalohany indrindra ny olona manolina le kidosy mila manana feo avo mafimafy mba hoen'ny olona rehetrarehetra ao anatin'ilay efitra anankiray zay ny voalohany indrindra dia rehefa henin'le olona zany izy eo amin'ny toerany dia afaka izy tahaka ny natanteraka an'ilay mitzva fa zao fotsiny izy khevana dia hashme'ahu shome'a bemakom seudato fa zao fotsiny rehefa misy olona anankiray zany tsy manao an'ilay kidosy fa naheno fotsiny tokony eo amin'ny toerana isakafoanana izy no naheno azy fa tsy amin'ny toerana hafa ohatra zany hoe anatin'ny efitra anankiray maheno izy fa tsy eo no isakafoanany dia dikan'izay mila tsy afaka izy amin'ilay mitzva kidosy fa mila mamerina ho anazy rery ho anazy raha saria she yitchaven ha mekadesh le metsiu yede chovan
Dia zao koa izy, le olona manonona an'ilay kidosy mila manana fifantohana kavanà no hanafaka an'ireo olona rehetrarehetra izay miaina. Raha ohatra ka tsy nanana an'izay kavanà izay ilay olona nanao kidosy dia tokony miteny izy satria miteny amin'ny olona hoe adiniko nampiditra anao na mitenena amin'ny olona rehetra hoe adiniko nanafaka anareo anatin'ny kavanàko dia manao kidosy daholo zany ny olona rehetrarehetra ao amin'ny toerana. Haute tave. Halakà na lalàna fahasivy. يجب مريم دي ان مكاتشين إلى بمكوم نير يجب مريم شي ان ها كيدوش تلوي بانير misy zavatra anankiroa izy misy karazan'olona zany amin'ny poseka halakà mpandidy lalàna miteny zavatra anankiroa. Misy izy ny olona olon-kendrika mpandidy lalàna miteny hoe ny kidosy izy tsy maintsy atao ao amin'ny toerana misy labozy le ner na le labozy izay nampirehetina rehefa handray an'ny sabata. Dia misy indray izy misy kosa izy ny olona sasany indray miteny hoe tsy miankina ny labozy ny toerana anaovana ny kidosy. Zay zany mila fantarina. Misy position, misy toerana hevitra roa mifanohitra moa zany fa tena marina hevitra roa ataontsika lalàna roa samihafa. Tsy hoe samihafa, lalàna roa izay azo safidiana. لتاريخ لإزائر كسب راح ريشونا لكاديش بمكوم نير. فزو مزيو زيز raha ohatra hoe izy ny olona anankiray manaraka ny fampianarany Benishray dia tokony miezaka izy ny olona zany ny tena marina manatanteraka ilay mitzvah tahaka an'ilay hevitra voalohany. Inona ilay hevitra voalohany? Tokony manao kidosy amin'ny toerana misy labozy. Zay zany voalohany indrindra ny halakhan Benishray. Qui prennent raoui lihiot alpi hasod satria izy zany misy hevitra ao ambadika an'izay indrindra amin'ny fanazavana miafina ao ambadika an'ilay mitzvah na ilay didy. Misy code zany eo, misy hevitra miafina, misy sod ao ambadika an'izay hoe misy toerana isakafoanana mila toerana misy labozy. Tsy code ny ner na labozy. Nefesh roar raha ohatra ho an'izay efa manana an'izay tsika tsy hiditra lalàna amin'iny satria avy eo koa hamaky fotsiny tsika an'ilay lalàna aloha zao. Fa amena ino moa zany hoe atsipy fotsiny ilay hevitra eto. Ny code na ny tsiambaratelo anisan'ny tsiambaratelo ambadika ny antsoina hoe ner ny antsoina hoe labozy ray. Nerot labozy maromaro. Ner nun resh ny fantatro anazy nun avy amin'ny dingana ara-panahy antsoina hoe nefesh resh mifandray amin'ny dingana ara-panahy antsoina hoe roar. Dia nefesh roar zany mila mitambatra zay vao manome hazavana dia io hazavana io no tokony ho hita taratra rehefa manao kidosy ary rehefa eo amin'ny toerana isakafoanana. Betsaka tazay. Zay ihany aloha dia izy. Iraka bishvil tsoreha reha gadol yesh lisamuha al sevara hasheni. Fa raha ohatra izy ny olona anankiray indray tia manaraka an'ilay fomba le fitenin'ny olona hoe na hoe tsy miankina amin'ny labozy, toerana labozy anaovana an'ilay kidosy dia azo atao zay izy satria misy zany ilay avi dikan'izay azo tanterahana zay fa tokony rehefa tena hoe voatery manao an'izay zay vao atao ilay izy. Fa raha ohatra ka misy foana ny possibilité nanaovana ny situation dia zava-mitranga voalohany iny no tsara indrindra satria iny no manome lanjany an'ilay sakafo atao vokatra sakafo tanterahana izay nosokafana avy amin'ny alalan'ny kidosy. Halakha yud lalàna fahafolo. מצוות עשה מן התורה לקדש בדברים שנאמר זכור את יום השבת לקודשו. מצווה פוזיטיב na fomba mitzvah positif izay hita ao anatin'ny Torah izy zany ny fanamasinana zavatra. Iny dikan'izay rehefa manao zavatra dia mila hamasinina ilay zavatra ho atao. Zany zavatra zany hoe mitzvah positif. Araka ny voasoratra izy
Zachor het yom hashabata mikodrosho tadidio izy ilay andron'ny sabata ary izay ary mila ho hamasinina izy. Zay zany le hevitra ao anatin'izay le aveza zay nazahoana nahitana an'izay mitzva pozitif iray izay hoe mila hamasinina ny zavatra rehetra rehetra avy amin'io pasoky io na avy amin'io toko raha tsy diso amin'izay pasoky. Zarehu zechirut shabata ve kidush. Rehefa miteny ozy izy io pasoky io hoe tadidina na tadidio tsarovy de fahatsiarovana ny sabata sy ny kidush. Izy roa reo zany rehefa misy zany ny sabata hoe tadidio ny sabata dikan'izay mila hamasinina izy. Ahoana fanamasinana azy? Avy amin'ny alalan'ny kidush satria ny kidush avy amin'ny le kadesh na manamasina na atokana. Zahir les zarhu be knisato be kidush ou be bitiato be abdallah. Ty alakha io fataony mikobaliny fataony nosara afriky koa io. Rehefa aztsika zany zay zavatra zay izy mila hamasinina daholo ny zavatra rehetra rehefa manatanteraka zavatra anatin'ny Torah zay mitzva pozitif iray de mila hamasinina zany rehefa hiditra amin'ny sabata avy amin'ny alalan'ny kidush ary mila koa fanamasinana rehefa hiala ny sabata avy amin'ny alalan'ny avdallah. Ny kidush ny avdallah zany ny avdallah mantsy no dikany avdallah zany hoe le avdil na mampisaraka manamarika moa zany hoe tiany kodesh tiany masina de tiany andavanandro. De io avdallah io atao miaraka amin'ny divay koa le izy dikan'izay ny divay zany kidush zay no teneniny Beny Israely kidush izy io. Kidush koa ny rehefa ny divay atao amin'ny avdallah rehefa misaraka amin'ny vanim-potoanan'ny sabata satria inona iny kidush iny araka ny fantatsika rehefa misy ny kidush de misy zany sakafo ao aorinany. Zay mahatonga ny hoe ao anatin'ny alakhan'ny Beny Israely ao anatin'ny alakhan'ny mikobalim albisod ny sakafo hoanina mandritra ny sabata zany telo izy amin'ny olona rehetra rehetra fa tsy maintsy misy fahaefatra. Tsy ny alakhan'ny mpanao sody ihany manao an'izay fa na ny fomban'ny sefarady mpanao an'izay. Ny sefaradima manao an'izay de sakafo efatra zany. Sakafo amin'ny alina, sabata alina, zoma alina, ataontsika zoma sabata alina, sabata maraina, sabata atoandro de avdallah rehefa misaraka amin'ny sabata. Mbola misy sakafo anankiray fa efatra tsy maintsy tanterahina reny efatra satria berokiany fa reo efatra reo mifandray amin'ny anarana Shem Yud He Vav He. De dikan'izay zany isaky ny manao sakafo tsy maintsy misy kidush. Amin'ny harivana iny misy kidush. Kidush atao amin'ny divay. Ny maraina ny sabata kidush amin'ny divay. Ny mincha ny sabata tsy misy kidush fa tsy kidush amin'ny divay fa amin'ny mofo. Zay mbola hitantsika fa maninona de ny sakafo fahaefatra izay hoanina ao aorian'ny avdallah na rehefa misaraka amin'ny sabata ny kidush nina le avdallah atao de le vavaka atao rehefa hisaraka amin'ny sabata amin'ny alina zany. Zay zany ny tikindre hoe tiato be avdallah zay. Amin'ny avdallah zany misy kidush. Ve yesh amar she avdallah medivre sofrim ve en tzachir min hatorah ela ve knisato. De nefa ozy izy de eo ozy izy zavatra zay misy indray ozy izy olona milaza fa ny avdallah na rehefa misaraka amin'ny sabata ozy izy dia reo zavatra reo izy zavatra resahana ao anatin'ny boky dikan'izay ny chachamim ny olon-kendry no nametraka azy lasa ho fomba ho tanterahana fa tsy ao anatin'ny Torah de zay mahatonga ny olona sasany miteny hoe satria le izy ny olombelona olon-kendry no nanao an'le izy dikan'izay tsy voatery anao manatanteraka avdallah fa ny fandraisana ny sabata ihany ozy izy no voasoratra ao anatin'ny Torah. Dikan'izay ny kidush ny fandraisana ny sabata ihany no tanterahana fa rehefa vita ny sabata de tsy atao intsony ny avdallah. ולכן מן התורה יוצא אדם ידי חובה
betfilata ary vita cher shabat. Zay ozy izy ary olona miteny andreo aza mihevitra hoe diso zareo na marina. Zavatra hoe tsy hoe diso, aza mieritreritra hoe diso zareo satria ny lalàna tena voasoratra anatin'ny Torah ozy izy dia ohatran'izao izy Ben Ishai ary Ben Ishai tsy miafina mihitsy hoe inona no ao anatin'ny Torah dia inona ny zavatra atao rehefa mianatra sao zavatra tsy hoe roa samihafa fa mifanampy ilay izy. Voalohany indrindra aloha mila fantarina hoe inona no ao anatin'ny Torah marina, inona ilay lalàna, inona ilay zavatra hita ao, inona ilay nangatahana Hashem ao anatin'ny Torah. Ilay Torah io moa ilay Torah voasoratra. Ilay Torah voasoratra hozy izy ny fandraisana ny Shabat, fanatanterahana ny Shabat ary ny vavaka ataony ny fandraisana ny Shabat izy ny fataon'ilay izy avy amin'ny alalan'ilay vavaka atao arvita, ny vavaka atao amin'ny alina ny Shabat hozy izy. Dia ao anatin'ny arvita io mantsy rehefa miditra Shabat dia misy an'ilay texte vakiantsika rehefa manao kidosy amin'ny alina iny ny tononona. Dikan'izay izy amin'izay fotoana izay raha ohatra hoe izy misy olona anankiray nivavaka arvita, nanao arvita, tonga dia nanatanteraka ny mitzvah izy yotse adam yede chova betfila arvita. Satria izy nanao an'ilay tefila arvita dia afaka an'ilay mitzvah antsoina hoe kidosy rehefa ao anatin'ny arvitan'ny Shabat no nataony. Tsy voatery hoe amin'izay fotoana izay zany ny kidosy sy ny avdala tsy nataony. Ny kidosy tonga dia afaka izy amin'ny kidosy satria nanao tefilana Shabat izy tao tamin'ny alina. Zay zany no nangatahany Torah. Kanefa inona ozy izy? Irak khazala takanu likadesh al hayayin. Fa ny olokendry ny khazala ozy izy no nametraka an'ilay takana nametraka fosiny nanadikasika ny hoe takana ohatran'ny hoe lalàna, nametraka lalàna ordonnance anankiray. Zay masy amin'ny teny frantsay ordonnance, nametraka ordonnance izy ny chachamim ny olokendry hoe mila manamasina hamasinana ozy izy ny vanim-potoanan'ny Shabat ary indrindra rehefa manamasina ozy dia avy amin'ny alalan'ny divay. Zay zany mila fantarina ary Ben Ishai tsy miafina mihitsy hoe inona ny lalàna tokony ohatra zany olona anankiray manaraka fotsiny ny fampianarana izay voasoratra anatin'ny Torah dia ozy izy ok nanao arvitan'ny Shabat za dia vita tsy manao kidosy afaka ataon'izay. Kanefa ozy izy miho yesh omrim kol yesh sheyesh lo yain eno yotse min hatorah yede chovat kidosy betfila. Fa zao fotsiny ozy izy raha ohatra ozy izy misy olona anankiray manana divay izy anetraniny tsy afaka intsony izy tsy afaka amin'ny hoe le alakha ao anatin'ny Torah izay miteny hoe izay milaza hoe rehefa ohatranao izy nanao arvita arvitan'ny Shabat dia afaka amin'ny kidosy tsy afaka intsony satria manana divay anisany. Dikan'izay raha misy divay ao an-trano izy izy dia tsy maintsy manao kidosy. Dia alakha azontsika amin'izay koa raha ohatra zany misy olona anankiray mipetraka rery fa tsy manana divay izy na tsy afaka mividy divay, dikan'izay nanao arvita izy dia efa afaka arvitan'ny Shabat io dia efa yotse afaka amin'ilay mitzvah antsoina hoe kidosy Bezat Hashem. Fa zay rehefa tena hoe tsisy divay ao anatiny ao an-tranony zany. Gam yesh omrim kol she'eno mechaven betefila letzet yede chovat kidosy eno yotse min hatorah. Dia zao koa ozy izy zany tsy midika hoe raha misy olona anankiray nanao arvitan'ny Shabat dia tonga dia afaka ho azy izy amin'ilay mitzvah-ny kidosy. Tsy ohatran'izay ozy izy ny fandehany fa mila manao kavana rehefa manonona anatin'ny amida zany izy hoe vayechelu hashamaim ve'aretz vechol tsevaam sentsisy. Eo izy mila manana kavana, manana fifantohana ao anaty eritreritrany hoe efa mamaky an'ity za efa anao an'ilay kidosy mekadesh anamasina an'ilay vanim-potoana antsoina hoe Shabat. Raha tsy nieritreritra an'izay izy ozy izy dia tsy afaka amin'ilay mitzvah-ny kidosy. Dikan'izay mila kavana, mila fifantohana amin'ny fivavahana rehefa manao an'ilay fivavahana arvitan'ny Shabat. Bezat Hashem. Alakha yud alef na alakha raiky amby folo.
Akidosy بيوم توف ميديفري سوفريم وعقل بيخين يش لو دين كيدوش شبات لي خول دافا لون دي مسكوزيز ريفا تونغامني يوم توفنا andro fety andro tsara ohatra hoe pesach paska ataontsika pesach ilay izy na shavuot na sukot reny fety reny kosa izy a tsy maintsy mila kidosy tahaka ny fanazavana ao anatin'ireny boky iny hoe boky hoe fanazavana sy ny fampianarana napetraka izy ireo olokeny hachamim afalpikhen yesh lo din kidosy shabata lechol davar dia tahaka ny kidosy tanterahana amin'ny shabata satria tena marina ny shabata manaraka ny ireo ataontsika endrika ny volana ka ny endrika ny volana nefa tena hoe antsoina hoe shabata ary rehefa tena jerentsika ny fety rehetrarehetra izay voasoratra anatin'ny Torah dia manaraka ny endrika ny volana na ny voalohan'ny volana na amin'ny dia volana ohatra zao pesach 15 ny volana Nisan 15 ny volana Nisan fantatsika fa dia volana zany manaraka ny endrika ny volana ny shabata ny tena marina fa tsy sabotsy fa Bezat Hashem zany koa koro anankiray manokana mihitsy mila manokatra boky mila mandalina azy tsara zay vao afaka tsy hoe zay vao afaka fa amizay mazava tsara ilay izy fa zay tsy hoe voatenin'izao fotsiny izy dia tonga dia mino zay mihaino hoe marina zay mila mamoaka référence mila mamoaka boky mila mianatra mitrandraka an'ilay izy Bezat Hashem dia zay izy izy וגם הנשים חייבים בקידוש השבת מן התורה וקידוש יום טוב מדברי סופרים. תזכרו זיז, נביבב חייבים, תיקן זה, פותר צמנסי, מנדתרק אני מצווה, קידוש. נשבת היום, יום טוב, נשבת זה וסורת עונת תורה וזיז יו, נעלי שבת זה, נפתח קראו רחמים, ראולקים, עונת ראול בוקי בדבי זה וסורת. תשיעו זכור ושמור כל שאינו בשמירה ישנו בזכירה. בעזרת השם, עונתני מסכת ברכות מיסנזובה, נזהרת rehetrarehetra izay mila tandremana hozy izy, tsy maintsy manaraka, tsy maintsy mila tadidiana. Dikan'izay, eto ny kôdy angambany raiky kely, shamor fandray amin'ny shabata. Bezat Hashem. Aleoloha avela amin'izao fa mety misy hevitra hafa mbola tiany mpenisika tenenina fa zay fotsiny hoe tandremy, tazomy ary tadidio. Rehefa amin'izay fotoana izay izy dia tsy maintsy chayav, izy tsy miteny hoe ho an'ny olona lehilahy ihany manao an'izay fitadidiana sy fitandremana sy fitazomana an'izay zavatra izay fa ny lahy sy vavy chayav ny nashim ny vehivavy. Ot yudbet alaha lalàna 12. קטן אפילו הוא בין י"ג שנה ויום אחד, כל שיש להסתפק בו שמע לו הביחה שתי שערות, אינו מוציא לו את האיש ולא את האישה. Ici alahanen kaskani akiz katan wala kel katan na io atsona hoe akiz kel dikan'izay katan katnut fahakelezana katan kely katanna zany koa rehefa alpisode Bezat Hashem ataontsika hoe akizy le izy fa inona atsona hoe akizy raha ohatra ka resaka amin'ny tsiambaratelo na ny fahazahoana ny lalina kokoa amin'ny Torah inona atsona hoe akizy ny olona tsy mbola tsy mampiasa tsara, tsy mahay mampiasa tsara ny atsona hoe atidony. Inona le atidony anatin'ny Torah? Chokhma bina da'at na fahendrena, fahaizana sy fahalalana. Bezat Hashem, reo no atsona hoe atidony, reo no atsona hoe loha. Dikan'izay le akizy, ny atsona hoe akizy zany mbola mihetsika ataontsika hoe miaina izy fa miankina amin'ny fihetseham-pony, miankina amin'ny vatana, fihetseham-pony na ny fihetsika ny vatana. Fa mbola tsy mampiasa saina, tsy mampiasa fahendrena, tsy mampiasa fahalalana, tsy mampiasa fahaizana, farantan-tsaina. Dia zay no antsoina hoe akizy. Dikan'izay akizy io tsy voatery tena hoe mihevitra antsika hoe akizy satria rehefa mijery isika ny fihetsika ny akizy miankina amin'ny vatany. Rehefa noana izy dia mihinana. Raha noana izy fa tsy misy sakafo, mitomany.
dia zavatra rehetrarehetra tiana atao zany, tiana atao mivantana dia tanterahana, dia raha tsy tanterahana iny dia mitomany izy na midongy izy na mandainga izy na rehetrarehetra. Iny dikan'izay toetra ratsy, mbola tsy voafeny toetra ratsy, izay antsoina hoe ankizy ao anatin'ny Torah, kôdy antsoina hoe katanina, mbola tsy mahay mampiasa fahendrena, tsy mahay mampiasa fandrehitan-tsaina, tsy mahay mampiasa fahaizana. Fa ny gadol na ny olon-dehibe no mampiasa an'izay, efa activé na voafeny zany ny vatana ary mampiasa saina rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Dia zay hozy izy katanina. Dia hozy izy katanina hozy izy ohatra ka misy ankizy anankiray zany na dia efa ankizy lahy zany io, fa izy tsy miteny hoe kitana, katanina, katanina lahy, kitana raha ohatra ka ankizy vavy. Ankizy lahy iray zany izy na dia feno 13 taona sy 1 andro, ny dikan'izay afaka bar mitzvah dikan'izay zany rehefa manatanteraka mitzvah izy dia afaka manafaka olon-kafa. Zay iny dikan'izay ohatra izy manao kidosy amin'izay fotoana izay dia izy nefa 13 taona sy 1 andro dia afaka manao kidosy izy ary tahaka nanatanteraka mitzvah daholo ny olona rehetrarehetra, olon-dehibe rehetrarehetra eo na lahy na vavy satria izy efa bar mitzvah, zanaky ny mitzvah, zanaky ny didy 13 sy 900 ao anatin'ny Torah. Izao izy na dia efa 13 taona sy 1 andro izy ary io ankizy lahy io. כל שיש להסתפק בו שמא לא תביא שתי שערות. Kanefa hozy izy misy fisalasalana mikasika an'ilay hoe mbola tsy mahita volo anankiroa. Ina dikan'izay shtei she'arot. Ao anatin'ny Torah antsoina hoe anisan'ny fambara eo amin'ny vatan'ny ankizy iray, ny olona anankiray zany hoe efa olon-dehibe izy dia misy volo roa farafahakeliny no hita aiza any amin'ny ny malelaha zany. Any no mihina raha ohatra zany hoe feno 13 taona sy 1 andro izy nefa mbola tsy mahita an'izay volo anankiroa zay. Amin'izay taona izay hozy izy inona zavatra trano eno motsi alo eta aish velo eta isha. Tsy afaka manafaka mitzvah anankiray izy na amin'ny lahy io na amin'ny vehivavy, olon-dehibe lahy na olon-dehibe vavy. Dikan'izay mbola na dia ampy ataontsika hoe amin'ny fotoanany amin'ny taonany zavatra fotoana amin'ny taonany efa bar mitzvah izy fa nefa mbola tsy mahita an'ireto. Dia eo koa reto kôdy be she'arot. She'arot zany na volo misy hevitra lalina ao anatin'izay, fa maninona mila mahita anankiroa satria edim na rehefa ataontsika hoe misy ao anatin'ny Torah misy prinsipa anankiray hoe ny antsoina hoe vavolombelona, rehefa misy olona anankiray hoe hanao mitory vavolombelona tsy maintsy olona roa miaraka aminy fa tsy iray. Izay hoe anisan'ny hevitra mivadika an'ilay hoe shtei mila volo, mila anankiroa. Dia iny ilay volo izay koa concept lalina be ao anatin'ny Torah. Ny volo arakaraky ny toerana misy azy misy dikany. Ny volo eo amin'ny loha na ralahy na vavy tsy samihafa. Ny volom-bava fa maninona lehilahy no misy volom-bava fa maninona tsy kitihina ny volom-bava fa avela maniry. Rehefa indrindra rehefa tena hoe hiditra lalina amin'ny tsiambaratelon'ny Torah, hianatra ny Torah sy ny sisa. Ny volo rehetrarehetra izay maniry amin'ny eran'ny vatana arakaraky ny toerana misy azy avy eo misy kôdy ireny. Ny lokon'ny volo raha ohatra ka ny volom-bava mainty misy dikany izay, raha ohatra ka ny volo mainty misy dikany, raha ohatra ka ny volo mena misy dikany, raha ohatra ka ny volo fotsy ohatrany ataontsika hoe blond sy ny sisa misy dikany daholo ireny zavatra ireny. Fa izay fotsiny hoe zao aloha tsika mamaky mandika azy mba ho azy fotsiny hoe mila mahita an'izay zany eo amin'ny vatan'ilay ankizy lahy, zay izy vao afaka manatanteraka ny mitzvah ary afaka manafaka olon-kafa amin'ny mitzvah anankiray. Afa pi ואף אגב דהתפללו האיש או האישה תפילת ערבית אינו מוציאה יד חובתו. Na pinian na dia ireo olon-dehibe lehilahy na vehivavy ireo izy nanao an'ilay mivavaka tefilany arvita araka ny alahaty hitantsika teo ambony. Rehefa manao tefilany arvita dia ao anatin'ny Torah afaka izy ohatrany hoe tahaka ny efa nanatanteraka an'ilay mitzvah-ny kidosy. Na dia zay aza izy ka hoe izay zany efa nanao mitzvah nanao ny arvita dia tsy maninona zany na eo ankizy io ary na dia mbola tsy hitantsika ilay volo roa fa ataony ihany ilay kidosy. Na dia zay ary izy eno motsia yad chovato, tsy afaka amin'ny mitzvah yad chovato fa maninona satria araka ny alahaty eo aza tokony tsy adintsika fa
raha vao misy divay izy izy any an-tranon'ilay olona dia tsy afaka intsony izy. Dikan'izay matoa hoe ankizy hanao kidosy any an-trano dikan'izay misy divay. Misy iainy. Donc moi schéma c'est faire rakatosh mikapitiel. Araky ny voasoratran'ny Ben Israël izy zany amin'ny bokiny mikapitiel. Dia endanao izy makany raha ohatra ka tia ny pejiny, raha ohatra ka tia andeha hitrandraka an'izay alakà zay. Dia reto koa misy référence hafa ho an'ny raha ohatra ka mbola tena hoe liana am'zay fa maninona tsara moa zany alakà zany mihoatra an'izay. Araky ny fomban'ny Ben Israël rehefa manome fanazavana amin'ny alakà izy misy fotoana miditra amin'ny atsipiriany, misy fotoana atsipiny fotsiny ilay hevitra dia ameniny foana ny toerana azahoana mitrandraka an'ilay zavatra noteneniny fa izy tsy miteny fotsiny hoe zao no atao dia vita. Ary izay zavatra izay araky ny efa niresantsika fa zany zavatra izany tokony hoe fihetsika ananan'ny Bne Israël na ny olona antsoina hoe Israelita. Rehefa maheno zavatra iray na iza tokony mametraka foana fanontaniana hoe inona ny source, ahoana nazahoana an'izao zavatra voateny izao fa tsy hoe teny fotsiny dia any dia marina zany satria izy zany arabin satria izy sy ny sisa. Zany koa tsy midika hoe tsy inono ilay olona fa averina ihany hoe ilay izy mila jerena hoe ilay olona mpampianatra izy dia amena ny haja ny mampampianatra azy fa ampanajana koa misy fomba fametrahana fanontaniana, misy fomba fahalalam-pomba ny mianatra rehefa hoe misy olona anankiray mpampianatra dia misy fomba araky ny efa nihitantsika kely tamin'ny cours-ny Shara Kidosha, misy fomba fanajana antsoina hoe talmid chacham na olona mianatra Torah sady chacham izy, olon-kendry. Eo izy alakà Yud Gimel. Marina fa mandeha nikagny isika fa mbola misy be dia be ara tsika mandeha ka hatramin'ny alakà raiky amby telopolo ary ity. Taloha ataontsika tsikelikely. Tsy mainka nefa mila aingana kely ihany koa. Aza misalasala araky ny fiteneniko ny manaraka mametraka fanontaniana raha ohatra ka misy fanontaniana. Vetivety fotsiny jereko misy fanontaniana. Okay. Okay. Dia tohizana zany ilay izy. Alakà Yud Gimel. أفعل القاض ديكمان لان كيدوش شبات دي ورايتا متارة اللي كتخيلة اللي يتبال إلا واللي كديش مي بعود يوم عرك نادي فترة وزي جارة فإفن لسارسية تريمبون كيدوشان دي مي دي ورايتا ريفمتين مي دي ورايتا زانيا أمتين أرامية دي ورايتا إكسوني ورايتا زانيا أور أزافان dia oraita dikan'izay avy amin'ny lalàna anatin'ny Torah fa dia mifanohitra amin'ny antsoina hoe midy rabanan avy amin'ireo rabanin. Tsy hoe mifanohitra fa misy ny hevitra antsoina hoe midy oraita lalàna avy amin'ny Torah dia misy ny lalàna napetrak'ireo olon-kendry. Mifanampy ireo alakà roa fa tsy hoe ny iray ambony noho ny lalàna iray hafa. متارة لكتخيلة اللي هتبلل ولكداش مي بعود يوم دي اسمخنان لألاخاك مئن دي أمارة وصفات الشبات دي ديوريتا أزوتو زيزا أبريوري كتخيلة ني مفابكا أري مناماسنا لكداش أمنيو amin'ny andro ovy dikan'izay afaka tsy manao kidoso tonga dia hoe ilay mivavaka iny zany araka ny nalansika teo foana tonga dia mivavaka anao dia tahaka ny olona nanao an'ilay kidosy fa izy fotsiny hoe mibeod yom mibeod yom fotsiny
azon'olona anankiray hoy ny atao izy zany mivavaka ary manao an'le kadesy alohan'ny idiran'ny mandritra ny ataontsika hoe mandritra ny hazavana, mandritra ny andro mbola mazava zay ny dikan'izay azafady. Iny zany tiany teneny eto, na dia mbola tsy tafiditra zany ozy izy ny skia, iny dikan'izay mbola tsy ao anatin'ny yom hashishi, andro fahaenina. Satria araka ny fantatsika fa ny andro anatin'ny Torah dia manomboka amin'ny maty masoandro dia efa amin'ny andro manaraka isika zay, na dia mbola tsy amin'ny satria amin'izao fotoana ny antsoina hoe ao minuit any asasak'alina zay vao miova ny daty. Ohatra zao isika androany fito amby roapolo ny volana novambra dia amin'ny minuit zay vao mivadika valo amby roapolo. Anatin'ny Torah tsy ohatran'izay, ny andro manomboka amin'ny ny ora nahafatesan'ny masoandro, shkiat ahama. Dikan'izay mbola mazava ny andro fa ny masoandro zany efa lasaka ny vodilanitra, faravodilanitra, efa any ambany mihodina tany zay dia efa miova zay ny andro ao anatin'ny Torah zay. Dia amin'izay fotoana izay izy azon'ny olona anankiray izy ny atao manao kidosy, manao mivavaka ny ary vita zany io, mivavaka ary vita ary manao kidosy alohan'ny hahafatesan'ny ny masoandro. Mbola mazava avy eo ihany, mbola mazava ny andro, fa tsy niteny hoe azafady, aleo zany tsy manampy fa aleo vakitsika tsara ny tenenin'ny Ben Israel. Le kadesh mi be'od yom, na dia mbola mazava, yom andro, fa tsy teny mazava, mbola andro fa tsy alina. Dia smachinan le alacha kemaan de amar tosefet shabat de oraita. Satria izy ahoana izy azon'olona anankiray manao an'izay, manatanteraka an'izay satria misy ny prinsipa antsoina hoe tosefet shabat na fanampiny shabat. Iny zay hoe iny le hevitra ambadika ny hoe tosefet shabat na fanampiny shabat, ampiana ilay vanim-potoana le fotoanan'ny shabat. Raha ohatra hoe shabat zany mandritra ny 24 ora, 24 heures, dia ny tosefet shabat ampiana le io 24 heures io, afaka ataontsika hoe 24 heures 30 na 25 heures, ampiana adiny iray. Dia ahoana fa nampiana azy tosefet shabat amin'ny vao hiditra amin'ny shabat dia efa ampidirina mialoha ny shabat, dia nanamby zany tsika zay fotoana. Dia ny fanampiana azy koa rehefa hiala ny shabat, tsy tonga dia hoe tonga ny shkia hoe nahita an'le tsy atakochavim na le kintana anankitelo dia tonga dia manao avdala misaraka amin'ny shabat, fa mbola ampiana tokony zay zany fataoko tosefet shabat koa zay, mitzvah koa zay, ary mitzvah mideoraita avy ao anatin'ny Torah, ny manampy an'izay vanim-potoana zay. Dia tsy tonga dia hoe poitra le kintana tonga dia lasa, fa tokony miandry 10 minitra, 30 minitra, adiny iray. Dia zay zavatra zay mitzvah zay manatanteraka ny zahantsika zay. Zay avy amin'ny alalan'izay izy no azahoany ny olona anankiray zany manao kidosy na mbola mazava, mbola andro, ny andro fa tsy alina. Eo ihany. Afalgav dia echan harambam da amia de pelge. De pelge kva habia mag azal siman res samer zain samer kuf gimel beshem ha amar amordechai zal de gam lim'ana de amar tosefet shabat de rabanan. Dia marina koa izy fa na dia zavatra nampianarina Rambam, Maimonide sy ireo olona manaraka ny fampianarany sy ito koa misy référence be dia be niresahana eo, miteny koa zareo hoe ny tosefet ozy izy tsy mideoraita, tsy avy amin'ny Torah fa avy amin'ny miderabanan. Tosefet shabat ny fanampiana ny vanim-potoana shabat ozy izy ny rabanan, raben nametraka azy, yotse bekidush ze. Kevana de be'esha'a de mekadesh yavo'u acharkar de
חיוב דאורייתא. Ana dia yotse kidosh de afaka amin'ny kidosh izy zany le olona satria midy rabananina koa zay zavatra zay de le atao c'est fête shabbat de afaka ataony zany manao kidosh am'zay fotoana zay fa mila fifantohana fekevana she hoe amin'io fifampitohana io izy yav'u aharkar l'idée חיוב דאורייתא ayam zany satria am'zay fotoana zay zany rehefa manatanteraka an'io le olona de tena miditra tanteraka amin'ny shabbat ary tena ohatrany hoe tsy hoe ohatrany io le obligation fanekena zany fanerena obligation zay napetraka ny Torah. De rehefa ohatra hoe te hijery andalina an'izay avy eo ihany reo ny référence. Tsy tokony kamo mihitsy fa rehefa mahita an'ireo référence ireo dikan'izay mila manokatra boky lehibe. De eo izy rehefa algava de mahaga zal hatsarira عيون بزي بعود دي حاجة زال كتاب دي مديفري مران كسيف مشنا زال أبود ميبو إير de l'eau qui a marqué zal ayan shamri et ayan od mash amar besefer hakadosh rav berachot daf lamed dalet et od mash shama besefer shem be ma'arachat ha bedin הפירוש בדין הפדיון יען שם מכל מקום האיכה בזה ספק ספיקה והוא מתהפכה גם כן ועל כן נהגו העולם בזה בכמה מקומות לקדש מבעוד יום si adikako izy satria ry zany eto ambenishre manome toerana maromaro mikasika miresaka ary mamelabelatra ny zay resaka nyresantsika hevitra resana anatin'ity alahaty zay. De reo daholo zany ny toerana afaka ahitana an'ilay dikidoko na ny famelabelarana sy ny dinika nataon'ireo rahaniny mikasika an'io alaha io. Reo daholo ilay izy كدش ببداية ليلى ميسو زيزا سافك ميسي دوت الكن نهجو عالم بازي بكما مكموت لكدش بمئود يوم تمارنا وجيز فانا دي بيسكا وجيز نتورنا زي او ناتن تورازن بوك بدبيت يمكن بدبي ملازا فوي ازوتون منو كيدوش شبات نمبولا انجوار سيتي مازافا يمكن بيوم بولا مازاف بيوم بولا أنج لفتون أمخنير لكدش بفداي ليلة تبقوا علاف برخا فانتنا وانزل وي مخنيها وزيز وانزل ونتنا وي تي انت مخنير تي أناركن لي لالانا تكم تنا إيز تي تكم يانو زيزا أمي ليلة inany laila tsy takochavim rehefa mipotra reo kintana telo rehefa alina zany rehefa maizina zay vao manao kidosy eza tasany fa hoy izy amachmir lekadesh bevaday laila lo yitbalel بعد يوم يمتيخ بعد ليلة بداية لكدش دي לכתחילה צריך לקדש מיד אחר התפילה כנזכר ז"ל זיכרונם לברכה, אלא יעשה כמנהג רבנו האריז"ל לקבל שבת כשחמה בראש אילן ואז עד שיתפלל ערבית
ויבואו מבית הכנסת ויאמר הפסוקים והפיוט והזוהר שנוהגים לומר קודם יהיה זמן חשיכה ויקדש. אז ho izy marina izy fa misy koa zany zay hoe tokony amin'ny andro alina vao manao an'le kidosy zany. Fa ny tefila hozy izy azo atao tsara alohan'ny maizina, rehefa hoe maizina ny andro. Satria zay hozy izy ny minhagin'izy Ari Akadosh. Io any maître anisan'ny maître mpampianatra manoro lalana ny nosary Afriky Ari Akadosh. Zao hozy izy. Okay. לכתחילה צריך לקדש מיד אחר התפילה וכנזכר לעיל. Zao izy ny fataon'olona zany rehefa hoe satria rehefa nanao an'le vitan'ny arvit dia tonga dia eo ny eo manatateraka an'le kidosy. Fa afaka azo atao tsara hoe izy ny manao tahaka ny minhag, aminhaheg ny fomban'ny rabeny Ari Akadosh. Hozy izy ny kabbalat shabbat hozy izy ninazy ny Ari Akadosh nataony inona kishechama berosh ilanot. Ataony kabbalat shabbat rehefa aiza hoaiza hozy izy ny toeran'ny masoandro. Rehefa le masoandro izy hitanao any amin'le faratapon'ny hazo ilanina, hazo anankiray. Dikan'izay mbola tsy lentika akory ary mbola tsy maty masoandro akory ary dia efa manao inona izy? Efa manao kabbalat shabbat. Tsy miandry an'le fotoana oran'ny shabbat zany fa tena mbola aty aloha ben'ny ora ataontsika ora amin'izao fotoana fanaovana kabbalat shabbat. Satria ny kabbalat shabbat amin'izao fotoana eo amin'ny 30 minitra alohan'ny famatesan'ny ny masoandro. 30 minitra zany ataontsika hoe raha ohatra ka ataontsika alaintsika ilay hazo mety efa aty amin'ny tenantenany latsaka kely ny hazo ny toerana misy ny masoandro. Fa izy efa miteny an'izay hoe aty amin'ny tapony faratapon'ny hazo anankiray mbola avo be, mety mbola misy adiny roa eo farafahakeliny. Zay vao lentika ny masoandro dia efa iny manao kabbalat shabbat Ari Akadosh. Ary zay no minhag ny nosary Afriky. Zay no fomba fanao ny nosary Afriky rehefa manao ny kabbalat shabbat. Dia efa maninona hozy izy satria zay ny any izy dia efa manao kabbalat shabbat. Dia rehefa avy eo izy hatry itpalel arvit dia mandra-pa anaovana an'le tefila fivavahana arvit dia iavao dia vita zany arvita ny jereo koa arvita vitany alohan'ny famatesan'ny masoandro. Ny masoandro maty azafady. Famatesan'ny masoandro. Ny io koa mbola minhagy ny kabbalat koa ny Ari Akadosh zay ary koa ny nosary Afriky. Ny fanao ny nosary Afriky rehefa tonga ny mincha kitanana ny oran'ny mincha kitanana ny mincha kely dia tonga dia tohizana ny arvita ary ezahana mba rehefa hoe vita ny arvita dia tonga ny maty masoandro shketachama dia iny no vita ny arvita dia vita iny tonga dia manao kriyat shema alamita zay amin'ny andro andavanandro zay. Dia io koa zany dikan'izay azo atao tsara tsy zay no mitenina izay fatany fa tia ilay toerana, io ilay toerana nahazahoana alalana anao an'izay hoe Ben Ish Chai manazava an'izay ary zay hozy ny fomban'ny Ari Akadosh hoe afaka atao tsara ny arvita alohan'ny afatesan'ny masoandro. Ada shit palel arvita dia iavao mibeta knesset dia vita hozy zay izy vao makany mibeta knesset ny toerana fiangonana knesset zany knesset zany miangona trano fiangonana. Ary any izy vao manao an'inona manao ny psukim ve apiotim. Any izy no mihira manao shirashirima ary misy an'ireo piotim hira rehetrarehetra izay tokony hirana rehefa mandray ny shabbat ary mamaky zohar she nohagina lomar kodem. Zay ireo fomba rehetrarehetra izay misy tradition fomba fataon'ny Ari Akadosh alohan'ny anao kidosy tena marina. Misy anatin'ity boky ity zao tsy boky moa ity fa sidour anakity feno minhag be dehibe feno zavatra be dehibe afaka tsy hoe
vakina zay vao tonga amin'ny toerana antsoina hoe kidosy. misy an'le Shalom Aleichem, dia aveo Eshet Chayil, dia Adkina Sedata, dia misy texte BDP, dia reto misy afaka zazika reo rehetrarehetra reo azo vakina, tsy hoe azo tokony vakina daholo zay vao manao kidosy Shabbat, reo mbola izy daholo pejy manaraka reto. Fa rehetra ho an'izay tena hoe mahmir, ho an'izay te hanaraka ny minhagin'ny ariaka atao zany reny rehetra ireny izy vakiny. Dia rehefa tena miandro izy miandro ny masoandro zany dikan'izay zay mahatonga anazy nampiditra ny Shabbat mialoha, satria misy vanim-potoana zany fikarakarana, mikarakara, manomana antsoina mikarakara fa miomana tsara izy amin'ny idirany amin'ny antsoina hoe Shabbat. Dia reny hirahira reny zavatra vakina reny mikarakara, manomana ny saina hiditra amin'ny vanim-potoana ny Shabbat. Dikan'izay adiny roa alohan'ny idiran'ny ataontsika hoe oran'ny Shabbat amin'izao fotoana dia efa misy asa natao, efa manomboka ny asa. Zay le hoe Tosefet Shabbat na nanampy vanim-potoana ho an'ny Shabbat. Eza tashem. Dia iezimana khashecha ve kedeshte, zay efa tonga amin'izay izy ny vanim-potoana tokony hanaovana azy, dia manao kidosy. Eza tashem. Nao tohizana ihany foana, mbola misy alaha kely ataontsika roa angambany ataontsika. Haute Yud Dalet, alaha efatra amby folo. Katan shehagdil ve naase ben Yud Gimel shana ve yom echad belaila Shabbat kodesh. Aliti בסייעתא דשמיא בספר הקדוש רב בברכות דף ל"ד ימתין בקידוש עד לילה ודאי. Misy zavatra anankiray, misy situation anankiray, zava-mitranga anankiray, zava-misy anankiray, raha ohatra hoe izy misy ankizy lahy anankiray izay tonga lafatra amin'ny taona amin'ny bar mitzvah izy, dia efa 13 taona sy 1 andro rehefa tonga amin'ny alinan'ny idirana anaty Shabbat. Dikan'izay tonga amin'ny alinan'ny amin'ny Shabbat zany izy efa 13 taona sy 1 andro. Raha tsy ampy 1 andro izy raha ohatra 13 taona fotsiny tsy afaka manao kidosy. Fa raha ohatra izy 13 taona sy 1 andro eo amin'ny idirana amin'ny Shabbat, ary averina ihany le lalana teo ambony, ary efa fantatra fa efa hita fa misy an'le volo anankiroa, dikan'izay afaka manao kidosy izy ho an'ny be sy ny maro. Dia amin'izay fotoana izay izy mila miandry alina zay vao manao kidosy. Io zany tena hoe mipetraka izay lalàna hitantsika teo ambony teo zay hoe misy olona miteny hoe afaka mila miandry amin'ny alina, misy ndray minhagy ny aliakadosh na dia alohan'izay ary dia efa afaka manao kidosy. Fa raha ohatra ka izay zavatra izay ohatra ilay ankizy hozy izy nahazo, tsy ankizy intsony izy fa olon-dehibe satria efa bar mitzvah, efa manantantera zanaky ny mitzvah izy, dia zay vao antsoina hoe olon-dehibe, nanomboka izy antsoina hoe olon-dehibe. Fa mila miandry izy, latsaka mipetraka tsara mihitsy ny alina zay vao manao kidosy, satria izay izy vao tena feno 2 andro. Zay ny adiny, zay ny dikan'izay. Dia ansham, dia averiko ihany fa reo ny kôdy katan, resansika kely teo ihany ilay dikan'ilay hoe katan na olona kely na hoe ankizy. וכן ראוי לראות בדין זה לכתחילה, ואין בזה לא טרחה ולא הפסד, דמה יפסיד אם ימתין עד הלילה, והנה ודאי דסמכינן החזקה לחומרה, לומר שהאי שתי שעירות דוודאי להקל לו סמכינן החזקה במידי דאורייתא.
dia ahoatra hoe fitinina izy satria efa mitovy aminy hevitra teo a, mila voalohany indrindra fantarina aloha hoe misy an'ilay volo anankiroa araka ny fandraisantsika teo ambony teo izy ilay ST et CRA izy teo ty. Misy volo anankiroa amin'ilay ankizy dia amin'izay fotoana izay izy tena mila tsy mila makipida ataontsika hoe tsy dia hoe mila miandry be fa tsy hoe miandry be ino andrasy azafady avero kely. Mila fantatra tsara zany fa alina ny andro, efa tena hoe mipetraka tsara ny alina zay vao izy hoe ampy telo amby folo taona sy iray andro ary fantatra koa fa manana an'ilay volo roa. Dia izay izy vao izy afaka manantanteraka ny mitzva ary ny mitzva eo amin'izay fotoana izay midéoraita. Mila tanterahana eo ny eo ilay zavatra satria ilay izy midéoraita ao anatin'ny Torah ilay zavatra ary afaka zay zany ny hevitra an'ity anaka eto ity. Haute tête vave na 50. Tsahir shebni habait شمعين كيدوش من بعل حبايت يسئموا لبام حيتاف للشموع بركات حكيدوش متخلال لعاد صف ni olona ataontsika hoe ny olona izay hiaino an'ilay mitzvan'ny kidosy, ilay bénédiction kidosy ao an-tokantrano izy izany, ao an-tokantrano anatin'ny trano iray izy tsy mila manana mila mihaino tsara an'ilay kidosy, tena mila henoiny tsara amin'ny voalohany manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zay alakha. Raha ohatra ka misy olona anankiray tonga efa nanomboka ny kidosy dia izay izy vao tonga dia mipetraka ka tsy henony ilay kidosy voalohany na misy teny anankiray ary fotsiny tsy henony dia tsy maintsy manao kidosy ho an'ny tenany izy fa tsy afaka ny kidosy efa nataon'ilay Baal Habait na ny lohan-tokantrano. Misy oznav kivadot be'eno yochal leshmoa ou chez Baal Habait zaken ou megam beleshono. ואם אמר להם לקדש בבורא פרי הגפן בורא פרי לקדש בפעין. Berarti inyan mekamates sibot karahiyut. Eo amin'ilay venonzay zany izy dia shiva bait raha ohatra amin'izay izy zany. Ohatra izy zany ka somary maharegny sofina ilay olona mihaino. Misy olana misofina zany dia tsy hainy tsara zany dia misy olana zany izay hoe sao dia tsy ho hainy tsara ilay kidosy na koa hoe efa antitra hozy izy zany ilay Baal Habait ilay loham-pianakaviana azafady ary dia ilay teny rehefa manao kidosy izy zany dia tsy azo tsara intsony ilay tenyny fomba fiteny fanomenana an'ilay zavatra zany ohatrany hoe mitambatambatra tsy hainy intsony, tsy hainy tsara intsony ilay teny kidosy. Dia iny amar la M le kadesh
ببعل ببرate إنيان أمنتي بريانو مخامات سيبوت كارخيوت أليتي بسفر هكادوش مكابتسيل شزي أدم شئنو يخال لشموع أبرخا من بعلبايت يتن إناغ بكوس شبياد بعلبايت شي مكدش علاب بيأمر بلاخاش بركات حكيدوش كلها بشعة شي بعلبايت مكدش دي زوزيز ميسي Rotterdam زي نون كلانغ نا مسؤولنا أم لافن سوفن ولنا ببالابايت فولن دي متندن تسمعون نتصارى تسمعون دي كيدوش زوزيز نون زاورنا زفاين بنشخايا ونتن بوكي سنوي كافتيل إنني أساتوسا تشيزي فونني أسانا سنوي ولكن تسير فولنا أريمي لا ميرشيرت معنا إرشيرت أني زاورنا تيتشانغ ريتريتا يوم شنني كوميونيتي بيسمار Ohatra zany zay izy mitranga dia misy vahaolana resahany Benishray. Voalohany hozy izy tokony atao ilay olona ilay ohatra hoe fantatra zany fa misy an'izay dia jereny tsara hozy izy ilay cause ilay vera fasiana divay izay tazomin'ilay loham-pianakaviana rehefa miteny izy. Jerena tsara hozy izy io cause io. Misy antony izay mila hoe jerena maso andikan'izay. Misy code ambadika an'izay ilay zatrany fa mila jerena hozy izy io dia belahash mibitsibitsika mila miaraka miteny zany amin'ny balabaita rehefa manao amin'ny kidosy izy. Rehefa tonga hoe eo mahashiva iholoa shamaingarez behotseva am sinsis dia miteny fa tsy mahazo miteny mafy nohon'ilay balabaita fa belahash feo ambany feo mibitsika kely zany dia mila tononona hozy izy io kidosy io zay no teneniny eto. Balabaita miaraka ary tononona rehefa manonona azy koa izy ilay balabaita. Besham ba'ati divre hagaon zal beteshova sianzaina she ase tikun romar birkat hakidush beli itcha ou be khatima ou pik pakti basé ya anshan. Dia misy koa izy ao anatin'ny boky Mekarsela nazavana zavatra zay ahitana ny fampianaran'ny olona anankiray ity gaon anankiray ity izay miteny hoe ny olona anankiray koa izy afaka manonona an'ilay bénédiction'ny kidosy fa tsy manonona an'ilay fanokafana azy sy ny famarana anazy. Inona zay zavatra zay? Pticha izy teo hoe khatima khatem khotem zay ohatran'ny hoe tampon. Dia ndana hozy izy mijery ihany raha ohatra ka tiana ho tsara handalina an'izay zavatra zay ity ilay boky averina ihany gavitsiana. Hoe smarty bedavar zay she katafty al mash amar arav darkhe zal siyum siman ratsa resh tzadihe ot dalet beshem mahari zayan zal ou be nidun didan خشيف دي يعبد كيفان دي إم أماه لو لكديش على حكوس ببرات براتي إنيان مأحزو بيدو دي مسكوا لتورا نكريكوتي فانو فتريبا ننزي على خازي بيزا داشم مغامني أتزان نيتلو Yanti efa atsasaka an'izay mbola misy 50 mahery kely angambany manaraka amin'io alakha io dia ezahana vitahana bezata Hashem dia amin'ny manaraka antsika manohy amin'ny fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital mikasika ny Sha'are Kidusha varavaran'ny fahamasinana. Bezata Hashem Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Toda raba mahakasitraka ho an'izay nanaraka amin'ny live ao amin'ny YouTube ary mahakasitraka koa ho an'izay manaraka an'izy na amin'ny raha amin'ny alalan'ny rediffusion YouTube na ny rediffusion amin'ny ataontsika hoe téléchargement audio bezata Hashem. Dia Shavuatov ho antsika rehetra rehetra dia rapitso bezata Hashem atoizana ny
شهري كيلو شهر تيرة تشن بزينية يوم توفيق